Nanambara ny ministry ny tontolo iainana fa vonona hijoro vavolombelona ny fanjakana ary laza fa tsy ara-dalàna ilay andramena tratra tao a Singapour naneho ny heviny manoloana izay moa zareo avy eo anivon'ny Alliance Voire Gasy na ny AVG no ahafantarany be sy ny maro azy ka nanambara fa tokony ampiarina amin'ny rehetra izay mandroba ny harem-pirenena ny lalàna tsy tokony asiana enamaso na amin'iza ny fampiarana io lalàna io raha ny fanazavany hatrany. Tsara ilay fanapahan-kevitry ny fitondrana hijoro vavolombelona momba ny raharaha andramena tratra tany Singapour raha ny hevitry ny Alliance Voire Gasy izay naneho hevitra ihany koa mikasika ny fanapahan-kevitry ny CITES farany teo. Tsara be ilay fanapahan-kevitra zany ary tohananay amin'ny ankapobeny na dia somaro tsy nety ihany ary fidiranay zany tsy nahafahan'ny CITES tonga dia nametraka amin'ilay famaizana Madagasikara satria reny no tena hitanay aingana zany ahafahana miverina amin'ny resaka hoe faiza mitondra ara-dalàna fa na izany na tsy zany ary mila ohatran'ny tsy tokony atao déclaration d'intention fotsiny zany fa tonga dia hita hoe ampiarina ilay izy satria na ny taratasin'ny Prime Ministre Ravelonarivo sy ny amicus curiae nataon'ny Alliance Voire Gasy dia efa nanambara fa tena tsy ara-dalàna dia zavatra ireny ary efa herintaona sy tapany no napetraky CITES reny recommandation reny fa maninona ary no zao efa akaiky ny COMESA ny conférence des bailleurs sy ny francophonie zay vao hiasakazaka tsika ao anatin'ny telo volana vitatsika ave zany ao anatin'ny telo volana fa tena mijoro tokoa ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny filoham-pirenena zany dia mino aho fa mety ho tafavoaka ilay izy ary misy filazana ihany koa moa zany hoe tonga dia ampiarina daholo izany fangosan ho samborina ireo tena mpangalatra ohatran'ireny tratra tany 2015 reny dia antenaina fa ho tafavoaka zany natria fa sady azo atao hoe mino zay zany tsy mino fa ny atao no hita zany dia hitasika io zany zay tokony ho toy any nomba ny hoe fanondranana boîte de loge any ivelany tamin'ny herintaona aloha mbola nisy satria mbola nisy an'ilay 7015 rondangy tratra tany Hong Kong tamin'ny octobre tamin'ity zany ny ohatran'ny hoe tsy tena nahita proof zany tsika na dia misy foana zany ny tahirin-kevitra zay alefan'ny olona any amoron-dranomasina mankaty aminay fa tsy mbola azo apetraka amin'ny proof aloha reny zavatra reny zany hatreto. Ny tarehimarika lehibe indrindra raha ny tahirin-kevitra hita dia ny tamin'ny taona 2014 240 sy tamin'ny 440 mbola nahitana izany ny taona 540 fa ny ena kosa raha ny tarehimarika. Io koa ne misy karazana hoe organisation apetraky ny mpanondrana an'izy io ohatran'ny somary mangina zareo tataty satria misy déclaration be da be natao ohatran'ny hoe 21 000 rondins saisis 270 000 rondins déclarés 2 millions cachés zany voalaza tamin'ireny inventaire reny dia misy karazana mpanondrana zay mipetraka izy aloha miafina satria mbola tsy favorable ho azy zany le circonstance fa mety mipotra tampoka reny rehefa taitra indray ny lohany rehefa misy mipaika tampoka ny ambadika any. Zava-dehibe ny fampiarana ny lalàna eto amintsika raha ny voalazany ary ny Alliance Voire Gasy dia miasa mafy raha teo ao anatin'ilay tetikasa alarme na ny application de la loi contre les abus sur les ressources à Madagascar.